Sotra n'Andriamanitra sika tafombona eto amin'ity toerana masina ity indray amin'izao maraina ny alarobia fa 8 volana septambra izao. Ny salamo fa 400 no angalantsika andininy hiterana ny tompo. Salamo fa 400 ny andininy fa 420 sy ny andininy fa 720 hatramin'ny fa 130. Andininy fa 420 dia hovakin'ny mpitarika, ny fa 720 hatramin'ny fa 130 iarahantsika rehetra. Mitsangana riavana idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Ho aminareo ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy tompontsika. Hoy ny mpanao salamo: endreny hamaroany ny asanao Jehovah o, fa endrena nanaovanao azy rehetra, enika ny zavatra nataonao ny tany. Ireo rehetra ireo miandry anao, mba omenao ny haniny amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokiny soa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiki-tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehin'ny tany ianao. Ho mandrakizay aneny voninahitra Jehovah, aoka Jehovah hifaly amin'ny asany. Amen. Hivavaka isika. Indreto izay ry Andriamanitra namorona anay, mideranao. Indreto izay ry Andriamanitra namonjy anay, misaotra anao. Indreto izay ry Andriamanitra manatona anao, ary maniry indrindra ny ovanginao indray amin'ny famindramponao vaovao tsy mahalala-ndritra, mandritra izao fanompoam-pivavahana izao. Dia ho tsapanay ane, fa te hanavao anay ianao, ary haniraka ny fanahinao masina koa, hanome anay ny teny mba hivelomanay, hahatonga anay hamoa sady hiorina tsara amin'ny finoana. Dia ho voninahitra ho irery ihany izao fotoana izao, ary naiza koa misy olona mivory amin'ny anaranao amin'izao maraina izao. Tompo, fenoy ny fanatrianao izany fotoana hivorian'ny mpino izany, amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Manoloana ny filazantsara araka ny Matthieu 1:20 isika, ny andininy fa 7 hatramin'ny fa 12 araka ny fandarana karatra mofinaina. Matthieu 1:20 andininy fa 7 hatramin'ny fa 12. Hanaraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo ianareo. Ary noho niverina maraina ankany an-tanàna izy dia noana, ary nahita hazo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy, dia nankeo aminy. Kanjo tsy nahita na inona teo aminy, afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy: aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Ary noho ny hita ny mpianatra izany, dia gaga izy ka nanao hoe: nanao ahoana re no dia nahamaina vetivety io aviavy io? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha manampinoana ianareo ka tsy mianahana, dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo, fa raha hiteny amin'ny ity tendrombohitra ity aza ianareo ka hanao hoe: mifindra ianao ka mianjera any an-dranomasina, dia ho tonga izany. Ary na inona no angatahnareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana, dia ho azonareo. Amen. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Verina manoloana antsika tokoa ny perikopa tamin'ny alahady teo, milaza ny nahamaina ilay aviavy tsy namoa, ary ny fampianaran'i Jesosy ny amin'ny finoana mafindra tendrombohitra sy ny herin'ny vavaka atao amin'ny finoana. Izay iarahantsika dia ny andininy fa 7 sy ny fa 7 ao anatin'izao anjara mofinaina izao. Jesosy Kristy ao anatin'ny herinandro masina no resahan'ny perikopa rehefa
ny fo maraina izy dia nona ary nanatona aviavy anankiray fa tsy nahita voalaza ny soratra masina hoe ravina ihany. Jesosy Kristy mifo maraina mitady sakafo diso fanantenana tezitra sy manozina, izany no hitantsika avy hatrany raha mamaky maimaika ny soratra masina isika. Raha hoy ny loha hevitry ny perikopa manao hoe miorina amin'ny finoana ny mpino dia andeha ho jerentsika kosa iza mola i Andriamanitra iorena ny finoantsika. Andriamanitra manao ahoana ny Andriamanitra inoantsika? Ilay Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tantaraina manodidina n'ilay aviavy tsy namoa. Rehefa mandinika an'ireo andiny soratra masina anankiroa ireo isika, ny 12 sy ny 19, dia ireto no azontsika ilazana ny momba ny Andriamanitra ivavahantsika. Izao no azo ambara momba n'Andriamanitra inoantsika. Voalohany, ny Andriamanitra inoantsika, ilay Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy dia Andriamanitra mahafantatra ny mahaolona. Andriamanitra mahafantatra ary ny aina ny mahaolona. Ny Andriamanitra ivavahantsika, ilay Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy dia Andriamanitra mahery amin'ny teniny. Mahery amin'ny teniny. Ilay Andriamanitra inoantsika, Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy dia Andriamanitra manafay. Ilay Andriamanitra inoantsika, Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy dia Andriamanitra mamaritra koa ny mandrakizay. Aoreno amin'izany Andriamanitra izany ary ny finoantsika. Voalohany, ilay Andriamanitra mahafantatra ny mahaolona. Ny ainan'i Jesosy arak'izao andiny soratra masina izao, ny mahaolona, ny alina sy ny maraina, ny matory sy ny fo, nataony izany hoe nona sy nitady sakafo. Nona izy ka nitady sakafo, tena nataony izany. Fantany izany hoe tsy mahita harapaka. Ny Andriamanitra ivavahantsika ao amin'ny Jesosy Kristy dia Andriamanitra tena tonga nofo ary mahafantatra ny momba ny fiainantsika. Izany anohanana izany, fantany izany. Izany hoe mitady sakafo ka tsy mahita, efa nitany izany. Ry havana malala, adintsika fa ilay Andriamanitra ivavahantsika tokoa dia Andriamanitra miditra eo amin'ny fiainantsika. Tsy ara-panahy ihany, fa Andriamanitra efa niaina, niara-nofontsika. Andriamanitra efa nitady sakafo fa tsy nahita, taratra tao amin'ny Jesosy Kristy, tantaraina eto amin'ilay aviavy tsy namoa izany. Ny Andriamanitra ivavahantsika indraindray dia heverintsika toy ny mpanan-karena tsy nandalo fantrana. Fa ny Andriamanitra ivavahantsika ao amin'ny Jesosy Kristy dia ilay mpanjaka ny mpanjaka fa nanaiky ambany noho ny biby ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy nanaiky ho andevo akory, fa nanaiky mbola ho ambany noho ny biby ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Tena fantatra Andriamanitra amin'ny atsipiriany ny mahaolona antsika. Tsy ny anohanana ihany, fa ny fijaliana farany mangidy indrindra dia fantany izany satria ny aretan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Fantaro fa izay ny ainanao na izay iainanao ankehitriny dia efa nandalovan'i Jesosy koa. Izay efa niainan'i Jesosy ary nizorany dia mbola andiananao koa. Ny fandresena n'izao tontolo izao, ny fitsanganana amin'ny maty. Aoreno amin'ilay mahafantatra ny mahaolona ny finoantsika. Ny faharoa ry havana dia ny hoe ny Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy dia Andriamanitra mahery amin'ny teniny. Tantara maro amin'ny soratra masina no ahafantarantsika sy mampianatra antsika fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mahery amin'ny teniny. Ny tantara ny fahariana araka ny Genesisy, ilay fantatsika tsara manao hoe Andriamanitra nanao hoe misy, misy, misy dia misy. Andriamanitra mahery amin'ny teniny
Andriamanitra. Ao amin'ny filazantsara Jesosy Kristy nampitony ny ranomasina dia niteny hoe mitony dia nitony ny ranomasina. Ao amin'ny epistily raha ny asan'ny apôstôly milaza ny tantara ny orenan'ny fiangonana voalohany, rehefa nitory teny ny apôstôly dia voalaza ny soratra masina fa voatsindrona am-po ny olona ka nanontany hoe inona no ataonay. Izay ilay Andriamanitra ivavahantsika mahery amin'ny teniny nilaza tamin'ny aviavy hoe aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia ahoana hoy ny soratra masina? Dia maina vetivety foana ilay azo aviavy. Io ry havana no andininy manamarika sy mampatsiahantsika fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mahery amin'ny teniny. Mazana isika dia ampandalovintsika amin'ny sofintsika fotsiny ny tenin'Andriamanitra. Tsy mpandatsaka ampo isika, tsy raketsika ampo ny tenin'Andriamanitra, avelantsika nidineny, avelantsika ho anjaran'ny hafa, dia tonga tsy manan-kery eo amin'ny fiainantsika izany. Indraindray moa ho an'ny zatra-pamaky boky dia aleony mamaky boky pejy maromaro mampifalifaly ny tenany eo, fa alatsany ambany dia ambany ny tenin'Andriamanitra ka tsy raisiny akory, araka ny faneken'ny mpandray manao hoe hamaky baiboly isan'andro araka izay azo atao. Dia tsy ho gaga isika raha tsy mahafantatra tsara ny herin'ny tenin'Andriamanitra, manjary misalasala ny amin'Andriamanitra, mihevaeva ny finoantsika fa tsy tsara orina. Ry havana malala, tandremo sao variana ny teny samihafa izay mivezivezy eto amin'ity izao tontolo izao ity, ka manadino ny tenin'Andriamanitra mahery, mamelona sy mampiorina ny finoantsika. Ao reno ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny finoanao. Fa ny Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy, dia Andriamanitra manana fahefana hanafay. Famaizana no hitantsika nahazo ilay aviavy tsy namoa, ary famaizana mandrakizay. Eo amin'ny toko faha 120 ihany etsy ankavanana kely etsy, ny andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny faha 120 dia milaza ilay mpanompo nametrahana tanim-boaloboka tsy nahavita izay na nirahana azy. Eo ny andininy faha 120 ny faran'ny fitantarana dia manao hoe ataony loza tokoa ny andringanan'izany olon-doza izany, ary ny tanim-boalobaka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'izay fotoany avy. Ao moa ilay tantara dia hoe naniraka mpanompo izy aka ny vokatra fa ny velesiny, novonony, farany dia ny zanany mihitsy, fa mbola nanaovany herisetra tonga hatramin'ny fahafatesany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tandremo misy olona tena hoe ela naniriana fa tsy misy vokatra. Nivezivezy ny voaka sy niditra ny fiangonana fa mbola tsy tonga amin'ny finoana tsara orina. Fahaizan'Andriamanitra ny tahaka izany. Tonga mivavaka isan'andro fa raviny fotsiny. Tsy misy voa ahitana hoe kristianina isika. Ny tahaka izany indrindra no toa n'ilay aviavy sy tahaka n'ilay mpanompo nametrahana ny tanim-boaloboka. Mampahasika an'Andriamanitra ka mahatonga azy anafay. Efa adio ilay hoe indraindray koa mba manota kely, fa sao eo amin'ilay indraindray no tonga i Jesosy hitady voa aminao, ka anjary ho faiziny mandrakizay ianao. Tandremo ny indraindray kely, fa manafoana ny mandrakizay efa voahoman'ny tompo izany. Tandremo ny variana maniry, aoka mba hamoa amin'ny fotoana rehetra isika, fa famaizana sy fanjonana mandrakizay ny mahazo izay tsy ahita mbokatra. Ny fahaefatra ry havana
ny Andriamanitra inotsika dia Andriamanitra tompony mandrakizay. Ilay Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy dia tompony mandrakizay. Hoy ny teny eto amin'izao 7:20 zao amin'ny anaran'ny tompona hoe aza misy vo avy aminao intsony mandrakizay. Ny voambolana nadika hoe mandrakizay eto dia ilay voambolana miraikitra amin'ny anaran'Andriamanitra, amin'ny toetran'Andriamanitra, isaky ny teny hoe Andriamanitra mandrakizay ny Baiboly, dia io voambolana io no adika hoe mandrakizay. Izy voambolana fototra maromaro mantsy adika hoe mandrakizay, fa ny voambolana fototra eto no milaza hoe mandrakizay. Lay toetran'Andriamanitra mihitsy no teneneto. Hitantsika ao amin'ny Matthieu 9:17 mirakitra ny vavaka nampianarin'ny tompo. Hitantsika ao amin'ny Jaona 2:12 zany milaza ny mandrakizay ani Jesosy. Ao amin'ny Petera 1:1-15 milaza ilay teny maharitra mandrakizay. Ny fotoana fohy nandalovan'ny tompo tsy nahitana ny vody nahatonga fanozonana mandrakizay. Tompony mandrakizay Andriamanitra. Aza manao hoe ndray minitra anay fa ny mandrakizay no anao. Mandrakizay zany dia fotoana tsy nitapatapaka ary tsy hita fetry. Tsy misy anao na ny ray minitra azy. Tompony mandrakizay Andriamanitra. Dia enganery havana ho fantatsika mihitsy fa Andriamanitra dia mandrakizay. Ary ao amin'izany mandrakizay izany ianao no miaina, ao amin'izany mandrakizay izany ianao mamakivaky ny fotoana, tandremo, tandrovo tsara ny fotoana mba ho fotoana amoazana be, ndra ho tratry ny Andriamanitra mandrakizay ianao dia ho faiziny tokoa mandrakizay. Ry havana malala, aoreno amin'ilay Andriamanitra izay mahafantatra ny mahaolona ny finoantsika. Aoreno amin'ilay Andriamanitra mahery amin'ny teniny ny finoantsika. Aoreno amin'ilay Andriamanitra mpanafay ny finoantsika. Aoreno amin'ilay Andriamanitra tompony mandrakizay ny finoantsika. Amen. Sotranao Andriamanitra no ny fampahafantarana anay ho fampiorenana ny finoana, fa Andriamanitra mahafantatra ny fiainanay ianao, ny tsy fisian'ny sakafo, ny fifoaza maraina hitady, eny hatramin'izay endriky ny fijaliana mpahazo ny olombelona, dia efa nandalovanao. Tonga teo amin'ny fahafatesana tamin'ny azo fijaliana azy ianao, izay fijaliana tsy azo, tsy vitanay hiaretana. Misaotra Tompo fa manana Andriamanitra azo iorenana tsara izahay, mahafantatra sy mahatakatra ny fantranay, tsy ara-nofo ihany fa ara-panahy koa. Misaotra Tompo fa mahery ny teninao, nomenao iveloman'ny fiangonana ka hampiorina ny finoana zany. Misaotra Tompo fa tao aminao izahay hieritreritra ny mandrakizay, ka tsy ho variana amin'ny ray minitra mielina, mety hanararotanay, handrava izay voa tianao hiseho amin'ny fiainanay, hidiranay amin'ny fahotana, mety hitondranay amin'ny fahafatesana mandrakizay. Mampianatra anay tokoa ianao, ataovy mitandrina tsara ny fotoana rehetra izahay, ary mitandrina ny ataonay amin'ireny minitra sy segondra omenao ahavelomana ireny, ndra ho very ny mandrakizainay. Ary izao dia mametraka eo am-pelantananao ny fandaharam-potoananay, mba ho fandaharam-potoana ifanitsy amin'ny sitraponao, ary ho tantirana miaraka aminao Andriamanitra. Izao dia manonona eo ambany tanam-pahasoavanao ireo tratry ny tsy fahasalamana sy ny havana mikarakara, ireo tramanjo sy ny fikarakarana manodidina an'izany, ireo voafonja sy ny tompona andraikitra ara-panjakana ary ny fianakavian'ireny voafonja ireny, ireo mety manana olana samihafa na ara-tokantrano, ara-pianakaviana, ara-piaramonina, ara-panjakana, ary amin'ny fiainany manokana.
amin'ireny dia mamangianao ary ataovy mahery ny teninao manafaka. Mangataka aminao izahay hijery ny firenenay ao anatin'ny fiomanana ny fifidianana izay ho tompona andraikitra isan-tanàna. Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra ianao, tompo ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Tononay eo ambany fahefanao ity firenena ity. Ny fiangonanao tompo ho jereo amin'ny indrafonao. Atsangano tena ho vavolombena sy ho fanasina ary ho fahazavana. Ampaherezo amin'ireo asa rehetra efa nosoritana sy nokasaina mba ho vita ireny. Dia tononay izao fitandremana isotro fitiavana izao, ireo mpiara-mivavaka rehetra, ireo zanany ampelezana ny amin'ny faharitany sainy ampitan-dranomasina, mba ahery noho ny teninao. Dia misaotra Tompo, mihaino ny vavaka sandratra ianao, miaraka amin'ilay nampianarin'ny Tompo manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza nitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha iso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ho hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.